VMNR dia vondron'olo tsotra tamin'ny voalohany niangona vitsivitsy tapa-kevitra hoe mila vavaka ny firenena. Tsy mpanao politika mihitsy fa tena nivavaka ho an'ny firenena. Izy ilay firenena entina namambavaka. Mpanao politika, tompona raikitra firenena ary vahoaka malagasy isam-batany. Azany fanoratena sy fitiavana izany dia nanjary tafakatra teo akaikin'ny ray aman-dreny dia neny lalao Ravalomanana nivondrom-bavaka. Ary ao anatin'izany no nitovy ny tady-dokanga, nitovy ny zavatra nitratrarina, ny zavatra nikendrena dia ny hoe hanavoatra ary hamonjy aingana dia aingana ny vahoaka malagasy izay miaina ao anatin'ny faharavana, ara-tsaina, ara-panahy, ary ekonomika, ara-sosialy. Tsy mianatra amin'ny mpianatra, sahirana mitady ny vola amelomana azy ny ray aman-dreny, hany ka mianaka ny ditra ny fahazava-mahadomelona izany natonga ny firenena satria toa lasa domelona avokoa ny tanora rehetra. Ny VMNR mpiara-miasa aminy dia ny olona rehetra izay matahotra sy tian'Andriamanitra, tia ny firenena, tsy manavaka na antoko politika inona na antoko politika inona. Azany natonga ny VMNR hanoana ary ara-iasa akaiky amin'ny taniky Madagasikara satria malagasy ireo tiany ny taniny ka dia nitondra ny anaran'izy hoe taniky Madagasikara. Miara-miasa amin'ny zanaky dada rehetra satria dada natao sesitany antery, natao sesitany ankolaka saika novonoina kanefa misaotra an'Andriamanitra fa mbola mitsangana ny zanaky dada ny manao izay fomba rehetra amerenana azy. Ny VMNR miara-miasa amin'ny malagasy rehetra, ny kristianina rehetra. Ny VMNR ao daholo ny antoko-pinoana rehetra, tsy FFKM izy fa na ny Jesosy mamonjy na ny adventiste, ireo karazam-pinoana misy eto Madagasikara. Tsy misy dogmatika ao fa zao ray ihany, Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izay ny iraisana. Manasanao ny VMNR iara-iasitsika ary isaonana manokana eto indrindra ny taniko Madagasikara izay tsy ny fanary tamin'ny VMNR hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny zanaky dada tsy nanary ny VMNR fanary lasa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Isika rehetra miara-miasa ary fanombohana dia iarahana manatanteraka ary ny famaranana dia iarahana amin'ny faly. Misaotra an'Andriamanitra isika rehetra, misaotra ny mpanao sy interview mpakasary dia iny ao communication-ny taniky Madagasikara ihany. Misaotra tompoko.